Sinao mahita ranopotaka dia mahita building izy manoloana ianao ranopotaka io. Aza tompony eo, tompony tany eo. Nefa ranopotaka anitany izy mazanga zay mantsabory. Ianao ny olona mahita ranopotaka fa sinao mahita inona? Vidiny io dia totofany dia manangana building izy. Satria zany mihitsy ilay toe-tsaina. Zay le manapaka ao anatiny ao. Zay le toe-tsaina manapaka. Zay le toe-tsaina manjaka. Zay ny very. Rehefa nanota i Adamo dia very zay fanapahana zay. Le fanapahana mihitsy ny very. Hozy Andriamanitra manjaka ao amin'ny Genesis 1:28. Raha vao vita ny olombelona, inona ny tso-drano nomeny voalohany? Itera. Fa nambara tamintsika le miteraka iny fa tsy hoe miteraka fito lahy sy fito vavy. Be fruitful amin'ny teny anglisy. Soyez productif, zay izy iny. Mitera, mamokara ny dikan'iny. Fa tsy hoe mitera fito lahy sy fito vavy. Miabetsa, dikan'iny multiplier, mitombo. Manjaka. Manjaka. Dia nahatongavan'i Jesosy amin'ny Isaia 9:5 misy inona eo amin'ny soroka Jesosy? Misy fanapahana. Misy fanapahana eo amin'ny soroka. Zaza niteraka ho atsika, zazalahy no nomena atsika. Ny fanapahana dia eo antsorony. Misy fanapahana. Tonga izy avy any andeha hanapaka indray. Amerina le fanapahana very tamin'ny andron'ny Adamo. Zay izy. Dia zay tsara fa rehefa nomboka ny asa izy dia fanapahana ny zavatra tena nahitantsika azy. Manapaka izy amin'ny aretina, manapaka izy amin'ny situation marobe. Voafehany zay zavatra misy eo. Tiakotsika manomboka zao avy voafehany situation rehetra. Satria misy fanapahana eo aminao. Ao aminao le mpanjaka miaraka amin'ny fanapahana eo atsoroka ao. Teneno namanao voafehy io e. Milamina io e. Réglé io e. Alléluia. Teneno zay mbola tsy nitenenao voafehy io. Teneno namanao voafehinao io e. Milamina io e. Réglé io e, réglé io. Zay ny tombontsoan'ireo vahiny tonga eto ireo mahita an'ilay malagasy kely izy. Tsy vola mihitsy tsy any amin'ny vola ny olona voalohany fa tia amin'ny toe-tsaina. Taontsika hanova fijery. Hanova fijery. Na amin'ny zavatra ratsy azy. Dia hafa mihitsy ny fijerintsika. Na amin'ny zavatra ny ambanimbany azy. Dia hafa mihitsy ny fijerintsika. Raha ny sinoa mahita ranopotaka dia mahita izy azo totofany ity dia hananganana trano. Any gasy mahita ranopotaka, maimbo eto zany. Tovaitsika le fijerintsika. Nizaniza tonga eto. Zao raha lasana bavy aho. Andao fenoitsika fanahy ny voninahitra, fotodrafitrasana fanahy ny voninahitra, iny moro ny lalana mahazoenga rehetrarehetra iny. Misy gargotenao, misy botikanao, misy garagenao amin'iny na dia efa hoe efa misy tompony daholo. Non, eno tsara. Eno tsara fa zao ny planin'Andriamanitra. Olona lafa lono eo. Fa alany eo rehefa avy eo dia nao ny apetrany eo. Hoy ny Baiboly. Rehefa tonga tao Kanana i Abraham. Anao sy tany teo dia ho anao sy ny taranakao. Dia zao ny toy an'ilay tenin'Andriamanitra. Ny Kananita no tompony tany fa izay. Zany hoe mbola hafa aloha ny tompony eo fa io zomeko anao. La zao ny namanao ny tany, trano amoron-dalana ireny eo mbola ho atsika ireny. Tsy hainoko tsara ve reny tany, trano amoron-dalana ireny mbola ho atsika ireny hoe. Teneno ny namanao azo tany amoron-dalana ianao, azo trano amoron-dalana ianao.
anangananao an'le zavatra atsanganao. Misy aminareo mitady toerana anaovana gargote, anaovana boutique, anaovana fa tsy mahita tsony fa fen'olona io fa hiala eo. Io misy fanenitra manaikitra dia tsy tamana eo. Sao tsy mino an'izany ary nareo rahalasana bamalala. Ahoana moa le fanenitra manaikitra misy zavatra mipresse azy dia mitady olona hijaha hipetraka eo izy. Tampotampoka sena nandeha io dia nahita soratra hoe aloe. Enao nahita nini nisy kitapo latsaka koa zay fiteny zay, nisy fitahiana tonga zay. Enao efa zay ny kolotsaina tiako anananao manomboka androany. Asa tonga dia mieritreritra izany hoe tsy ho tafavoaka ho an'ny manan-karena ny fanapahana amin'ity fiainana. Non. Ino tsara. Reto misy olona telo tsy matahotra olona. Ny olona voalohany olona mahay lalàna. Ny olona rehefa mahay lalàna dia beloha, tsy matahotra ninina satria mahay lalàna izy. Mafloa ny olona mahay lalàna. Ray zay. Faharoa, ny olona malala olona. Tsy azonao ampitahorina ny olona malala olona satria manana lamosina matanjaka izy. Fahatelo, ny olona manambola. Tsy azonao ampitahorina izy satria azony vidiana ny olona. Ka izy amin'ireo ary ny misy anao anefany. Aiza amin'ireo ny misy anao. Ianao ve le mahay lalàna tanino namana mahay lalàna manao eo. Raraka ianao zay, ray zay. Malala olona ve ianao? Fahatelo, manambola ve ianao? Dia mipiripirina amin'izay zany sisa ataonao. Piripirina amin'izay satria sady tsy malala olona, no tsy mahay lalàna, no tsy manambola. Dia mipiripirina amin'izay zany sisa. Dia mangataka amin'ny anaran'i Jesosy, taio a Tompo, misy ny amboninao ny ambony, misy ny dia zay amin'izay le lasa piny tompony mangatakatiny. Fifadikanina nany izany mba mamely. Tompo midiran-tsehatra fa lasa ny olona ny tanina ye. Tompo taio e Tompo. Ino tsara fa amin'ity fiainana ity. Amin'ity fiainana ity. Amin'ity fiainana ity. Tena kely ny famarinana eto amin'ity tany ity. Anao concours fotsiny ianao namazo 20/20 ianao tsy voatery ho tafita. Fa ino tsara, alohan'ny concours valy, alohan'ny concours manomboka efa ao ny lisitry ny olona afaka. Zany mahatonga olona maro be mipitrapitra tsy tafavoaka. Sasany amin'io manangana trano vato, mividy trano sy ny tariny. Fa nitoky hananantsika dia isika amin'ilay firenena anankiray. Satria Andriamanitra no miaraka amintsika rehefa tsika no installé ao amin'io firenena io. Dia ilay firenena masina, fanjakam-pisorona, misy intervention an'Andriamanitra foana zay rehetra ataontsika. Zay reo tsara. Ny fanjakana teto an-tany dia nanohitra ny fitoriana filazantsara nataony ripetera. Miara-miasa mpitondra fivavahana ambonimbony. Fa gadraina ripetera miditra an-tsehatra ny fanjakana Andriamanitra. Zay reo tsara fa gadraina ireo. Fa misy olona ao atao hoe Gamaliela mandeha miresaka amin'ireo tompona andraikitra nampikadra ny ripetera hoe mitandrema amin'ireo lehilahy ireo. Zay reo tsara fa Andriamanitra mijery olona any ambonin'ny tany hoe ianona ny ataoko manampy anao. Mitandrema amin'ireo lehilahy ireo. Fa raha avy amin'ny olona io asa ataony io dia rava ho azy. Fa raha avy amin'Andriamanitra, hiady amin'Andriamanitra amin'io fa velao reo handeha. Samy Andriamanitra ny miditra an-tsehatra satria reo tonga saina hoe avy amin'ny firenena masina. Avy amina firenena hafa. Fantany mihitsy hoe olona hafa izy. Tamin'izay nitokana tany, evangelisitra tafita niaraka taminay. Tsy haiko hoe inona natonga olona teo akaiky tao ny teny hoe hafahafa reo olona reo. Za io ny hafahafa. Dia nandinika kely aloha 30 segondra tsy niteny. Iza ho anteny an'izany. Le dadidady tao niteny hoe hafahafa zany amintsika. Dia nandinika kely dia jereko hoe inona tamin'ilay fihetsika. Zay miarahaba olona tsara, zay mitsikitsiky tsara. Dia ozy evangelisitra tafita,
mety tsika le mivavaka tamin'ny teny tsy fantatra ngamba izy io izy possible hoa dia ozy amin'izay rehefa vita ny 30 secondes marina ho azy zavatra tenenina nge fitsika hafahafa tokoa ary tsika ihany nge mitory atsika olona hafahafa e tena hafahafa marina tsika fa tsy tena tsiny reo fitsika hafahafa marina satria tsika tsy mitovy amin'ireo fa tena hafahafa mihitsy tsika io nisy narary amin'izay tao rehefa zay andeha dia nisy niangavy pastera mba misy ivavahana izy ao amin'ireo tranodroa reo a satria le ray tambadika atao ny teny hoe hafahafa zay fa le ray tatondray lamima tsara taminay le ao dia zay niditra teo le niteny hafahafa mihitsy nitako tonga amin'izay ary le olona hafahafa halleloja tena hafahafa marina vavahana satria marary vavony tsy mapetraka mihitsy a vavahana teoneo a dia sitrana satria olona maninona io hafahafa mamira avy eo anareo hainareo ira ohatr' zao zanahary tsy mba tia mifaverezana hainay zany satria nidindinioko reo loteranina ny fahitako an'ireo dia niditra tany amin'ny loteranina raha katolika reo nasikolombelona ho tompo olombelona ho tompo zay ny étude zay alleloja satria enao angeka mpanjanaka nita hoe fanjakana tsy maintsy manitatra ny fanjakana dia zanahany no manodidina zay ny atao hoe colonisation ty resaka ty azafady fa resaka colonisation ity ny colonisen'Andriamanitsika dia tonga zanany dia njaratsika indray micolonise ny hafa ho tonga zanaka Andriamanitra halleloja halleloja lasa nandeha dia mbola naran'le ray nyteny hafahafa pastera mbola tsy mety tsara izy ao dia ndondray hoe iverenany aiza le marary eto vavako tsisy ray minitra manahoana efa hafa efa sitrana izy zany lasa zay nandeha rehefa avy aminy zay le olona hafahafa ianao raha lasaina bavy malala ianao tsy mitovy amin'ny olona jiaby ianao tsy avy eto mihitsy ianao manaraka ny kultura misy eto amin'ny maha-olombelona fa ao an-tsainao ao misy kolotsaina hafa mihitsy ao anatinao ao ambony no zay firazanana rehetra misy eto amboniny tany enao averiko ambony no ny firazanana rehetra eto amboniny tany enao hoy tenin'Andriamanitra enareo dia firenena masina ovay ny fijery manomboka eto miangavy ianao tsy hijanona amin'le manao amenina sy alleloja fotsiny fa reso kolotsaina ao anatinao mihitsy hoe avy any amin'ny firenena hafa ianao adinoy le hoe zay zanakirany satria ny olona raha voapiterina ao anatin'io fanjakana io dia ovaina ny fisainany jereo tsara Isaoly zanak' Kisy ozy Samoela taminy Jehova ozy efa nanositra anao ho mpanapaka ny lovany ho mpaninona zafady mpanapaka zay le toe midomina hanapaka tsy olona nge no hanapahanao fa zava-misy eto tany dia inona ny navalin'ny Saoly tsy Benjamita vao izy tsy Benjamita ny fiankonako ozy ny kely indrindra amin'ny firenena Israely zaho izy olona kely zay mihitsy ny fisainany nefa zanaka miliardaire io zany Saoly zany Kisy zany vola zany baiboly fa mpanjato be fa ny fisainany mihitsy mahita olona kely izy fa ny vaina ny tao an-tsainy anizany zavatra irina rehetra tamin'ny taranak'Israely izy tsy anao sy ny taranadrainao ve lasana bavy zao ny ataovy ao an-tsainy anizany zavatra tsara amin'ity tany ity ho an'ny zanak'Andriamanitra ho an'ny zanak'Andriamanitra ho an'ny ankohonan'Andriamanitra ny zavatra tsara amin'ity tany ity zay no mahatonga antsika rehefa avy eo ho any amin'ny Impact FM ntsika ho anareo mpanompon'Andriamanitra ato pastor miaraka aminay rehefa avy zavatra mila mboarintsika misy re fiakaratsika ato fa mila manana an'le kolotsaina manapaka daholo aloha raha lasana bavola fiangonana maro any ivelany no efa manapaka daholo ary noho ny amin'izareo dia vita ny lalana miditra any amin'ny fiangonana sasany manamboatra tetezana mihitsy
tetezana falian'ny olona rehetra fa lalana mankany amin'ilay fiangonana, amboarin'ilay fiangonana. Io nge misy vazaha nividy tany amin'ny toerana anankiray, le lalana mankany ratsy, fa mba confortable an'ilay vazaha fotsiny dia ataony iny namboary ny lalana mankany, tsy nila fanampianana tamin'izy fa nisy vazaha mipetraka fotsiny tao dia vita ny lalana. Satria izy mihitsy mahita hoe vazaha izy, je ne suis pas n'importe qui izy, vazaha izy. Dia ianao mahatonga anany teny teo esory kely le hoe gasy aho, tsy ariana le mahagasy ianao, tsy ariana le mahavy ambovon-dramanesy ianao, avy any ambody angeziko. Maheno anavy ianao? Avy any Ambalavary, ambody Polomosy, ambody Bonara. Maheno anavy aninona koa? Tonono tsara, ataovy mafy. Ambody Manga, ataovy mafy moa aza menatra ianao avy aiza. Marovoay, le anany Ampasimadinika, Ambalakida, ataovy mafy moa mody tsy miteny eo. Ampasimatera, Ampasimarina. Satria izao manko, ianao zany vao mieritreritra fotsiny za avy Ampasimarina, zany fotsiny enanay dia vao manimba ny moral anao. Jesosy nipetraka tao Nazareta, fa izy tsy nanana ny kolotsain'ny olona avy ao Nazareta, ary olona ny antso azy Jesosy avy any Nazareta fa tsy izy mihitsy. Raha vao nanontaniana izy où habites-tu, na hoe d'où viens-tu, izy ny teny hoe je viens de Nazareth. Fa zao zany fanjakako izy tsy avy eto amin'izao tontolo izao, fa ny adresy lokale ahitana azy fotsiny Nazareta. Mandray anavy ianao raha lasana bavy malala, sa milaza aminao fa navy aiza ny ambany volonao? Amatangy. Ianao avy Amatangy, fa koatra ny mahavy Amatangy ianao, satria hitako tsara Amatangy io, za efa tao, efa avy PDS tao papako. Misy katolika zay Amatangy eo, tsy zay? Misy sinoa mividy joro fao, sa tsy zay? Andeha kafe marina, ianao o tany sa mbola tsy tany? Be tany mihitsy ianao. Misy terrain basket zay ry amin'ny Masera sa tsy zay? Hitako tsara io. Azoko tsara, haiko tsara zany Amatangy zany. Ianao avy Amatangy, fa ankoatra zay avy Amatangy ianao dia avy any amin'ny firenena Andriamanitra ianao. Fa tsy avy Amatangy ianao, ila ravinahitra tia Mazenga, olona tia Matangy. Namanga sinazy moa dia mahasara. Namanga sinazy reo moa dia mahasara. Ianao nareo tsara, nisy olona avy tany nandeha nila ravinahitra, tsy mba nisy zavatra mba nalefa ny tany amin'ilay ray aman-dreniny mihitsy, afaka tsy fantatra hoe 5 taona 9 taona, sary ny nalefany, tezitra amin'izay noro vitiny olona le sary. Iay sy mitadiagna sarinao, sy te tadiavinay, satria 9 taona 7 taona tsisy ninina nalefany, sary ny nalefany tany ka ataony onilona sary. Raha lasana vavy malala, satria tonga eto izy tsy mahazo neninina, satria izy avy any ambany vola avy any, teratsemboka ohatry ny olona teratsemboka rehetrarehetra. Fa ianao ankoatran'ilay olona avy ary amboatra Andriamanitra anao, izy ny malala an'izany amboatra Andriamanitra zany, any Manjakandriana any zany tsy any zany. Nareo tsara mihitsy boaka Manjakandriana any zany. Ankoatran'ilay olona avy any amboatra Andriamanitra anao dia avy any amin'ny firenena masina ianao, avy any amin'ny fanjakany lanitra ianao, miaraka amin'izay kolotsaina izay. Misy fotoana zay nandalo tamin'ny tanàna akaiky ny ambanivohitra Neny, ambanivohitra Neny dia misy soratra hoe Ambalamanakany, ambanivohitra ny zareo dia Ambalamanakany zany. Dia teo zay naka sary, teo zay misy vehivavin'Andriamanitra zany avy ato Ambalamanakana eto. Halleluja. Ary zay nahatonga ny olona ny teny hoe moa misy zava-tsovy avy ao Nazareta,
Nazareta ve dia voana mpanjaka. Satria le ambany voatranao ny limitinao. Ny ray aman-dreninao ny limitinao. Ny toerana nabenao ny limitinao, taizanao ny lehibe. Ny fianarana vitanao ny limitinao. Raha tiantsika ny ohatran'izay limite zay, dia tsy maintsy misaintsika manomboka izao hoe avy aiza ianao? Avy amin'ilay firenen'Andriamanitra ianao.